Mahafaly hatrany ry havana malala rehetra amin'ny tompo miarahaba atsika niny am'izao alarobia voalohan'ny volana oktobra taona 2024 ato anatin'izao sakafom-panahy izao ary ibanjinatsika aloha hevitra vaovao indray manao hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo, mamoria vokatra ho an'ny tompo. Ivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra arahinay eo, falo ny fonay mideranao noho ny amin'ity volana oktobra, volana vaovao indray zay avelanao iainanay eto anatrehanao, mbola tsy nisy mihitsy tompo. Zany hoe volana oktobra taona 2024 izany raha tsy manomboka izao. Isaoranay anao zany tompo Andriamanitra, fa tsy noho ny herinay na nitanjakay fa mbola fahasoavana rotsaka ao aminay ihany. Misaotra anao ihany koa zay ny amin'ny teninao zay entinao indray omenanay, entinao indray ampaherezana anay mba hitondranay tokoa ny vokatra, amorinay vokatra ho anao Andriamanitra irery ihany. De misaotra tompo fa ny teninao zay omenao anay ihany koa amelombelomanay ny fanahinay zany, iravoravoan'ny fanahinay aminao Andriamanitra ray. De mitenena ary tompo fa vonina ny ainonao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iny ary ny havako, ny sakafom-panahintsika amin'ity alarobia voalohan'ny volana oktobra ity de arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahadimy ny andiny voalohany hatramin'ny faha 12. Asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy kosa lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany. Kanefa nanafenany ny vola vidin'ny tany ary nifanarahany tamin'ny vavy izany. Dia noentiny ary ny ampahan'ny vola vidiny ka napetrany teo alohan'ny tongotry ny apôstôly. Hoy anefa Petera, ry Ananiasy, nahoana ny Satana no nameno ny fonao handainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny ampahan'ny vola vidin'ny tany? Moa tsy hainao va ny tany? Ary efa lafo izy. Moa tsy mbola eo ambany fahefanao va? Koa nahoana no nisaina izao zavatra izao atao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. No nandray izany teny izany Ananiasa de nikarapoka ka afaka ny aina. Dia raiky tahotra indrindra zay rehetra nandray izany ary nitsangana ireo zatovo de nofonosina ny faty ka noentina nivoaka ny trano de naleviny. Tokony ho adiny 3 taorian'izay dia niditra koa ny vadiny tsy nisalasala, tsy nalala izay zavanitranga. Hoy Petera taminy, lazao amiko raha toy izao ny vola vidin'ny taninareo? De hoy izy, eny toy izao tokoa. De hoy Petera taminy, nahoana ianareo no miray tetika hakafanay fanahin'ny tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotr'ireo nandevina ny vadinao ary hitondranao koa izy. De nikaraboka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny aina. Ary raha niditra ireo zatovo ka nahita fa maty izy de noentina nivoaka ny trano ka naleviny teo anilan'ny vadiny izy. De raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra izay rehetra nandre izany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ananiasy Safira dia nivarotra tany ka nanana hevitra hangalatra ny ampahany tamin'ny vola, nefa nilaza toy ny hoe natolony manontolo izany. Ary eto moa de nambarany Petera fa tsy olombelona ihany no namitahany fa ny fanahy masina mihitsy. Ary vokatry ny lainga sy ny fiatsaram-belatsia maty izy mivady. Ary ny vokatr' izay ihany koa nefa raiky tahotra ny fiangonana rehetra.
lesona tsoana am'izany reavana de zao voalohany aza mitondra lainga eo anatrehan'andriamanitra, aza mitondra lainga eo anatrehan'andriamanitra satria nahoana ny zavatra rehetra de fantatr'andriamanitra avokoa, ny zavatra rehetra de fantatr'andriamanitra avokoa, ary ny vokatra atolotra dia tsy resaka vola fa lay fo marina mihitsy zay ny tian'andriamanitra atolotra, zay ny tian'andriamanitra vokatra atolotra voalohany indrindra, zay ny lazana hoe aza mitondra lainga eo anatrehan'andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo manana fo madio amin'ny zavatra zay atolotra ao ho an'ny tompo. Manao rakim-pisaorana ianao, ataovy amin'ny fo madio izany tolotra ho an'ny tompo. Fa rehefa ataonao amin'ny fo maloto, jereo vao manjoa ny Ananiasy sy Safira, tondra ho amin'ny fahafatesana zany. Marina fa raha am'izao fotoanantsika izao mety tsy maty ara-batana ianao eo fa maty ara-tsaina ara-panahy kosa, satria nahoana mitondra lainga teo anatrehan'andriamanitra. Fa ny faharoa ry havana de izao, fantaro fa ny fombafomba tsy marina de fahotana eo anatrehan'andriamanitra, fantaro fa ny fombafomba tsy marina de fahotana lehibe eo anatrehan'andriamanitra, tsy ny vola ny olana fa ny fonao. Eto manko zao de naseho Petera mihitsiny fa nanao fombafomba tsy marina i Ananiasa sy Safira, ary zay fombafomba tsy marina nasehony zareo zay de nasehon'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly, ka inona ny vokany? Maty teo anatrehan'ny apôstôly ry zareo. Ny lainga sy ny fiatsarambelatsiry havana dia tsy maharitra eo anatrehan'ny fanahy masina, satria nahoana ambaran'ny fanahy masina eo foana. Ianao zay milaza lainga na miatsara velatsy eo anatin'ny fiangonana eo anatrehan'ny apôstôlin'Andriamanitra, tadidio fa tsy maharitra izany, fahotana lehibe eo anatrehan'Andriamanitra izany, koa fadio ny lainga, fadio ny fiatsaram-belatsy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra, ary tsy ny fombafomba ety ivelany no itsaran'Andriamanitra sy ny ijerevan'Andriamanitra anao fa ny fonao. Manakory ny fonao, manahoana ny toe-ponao eo anatrehan'Andriamanitra. Samy manao ny fombafomba ny daholo anie ny olona rehefa tonga andeha ho any am-piangonana, samy mihajahaja be daholo anie ny olona fa ahoana ny eo anatin'ny fonao ao. Fahatelo ry havana de zao manana tahotra masina. Manana tahotra masina. Pastera nga misy masina sy tsy masina koa ny tahotra? Le tahotra masina ry havana de zao fanajana, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra irery any. Andriamanitra zay ajainao, Andriamanitra zay omenao voninahitra, tsy ho sahanao mihitsy ny andainga aminy, tsy sahanao mihitsy ny aloto fo eo anatrehany. Le hoe aloto fo eo anatrehany de le anaovana fombafomba fiatsaram-belatsy sy ny lainga. Omeo fanajana Andriamanitra, omeo voninahitra Andriamanitra, ary fanajanao an'Andriamanitra sy ny fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra zay no mitarika anao ho amin'ny fahamarinana. Manana tahotra masina, zay le niteneniko zay ry havana, le tahotra masina. Matahora an'Andriamanitra, ny olona zany afaka andengahanao fa Andriamanitra kosa tsy andengahana. Manana tahotra masina ry fiangonana.
manana tahotra masina, ampianaro ny hafa hivelona amin'ny fahamarinana sy ny tahotra an'Andriamanitra amin'ny fiainana rehetrarehetra. Aza ampianarina ny olona hiatsara velatria, aza ampianarina ny olona hilaza lainga, fa ampianaro mba hanana fahamarinana sy tahotra an'Andriamanitra. Hivavaka isika ry havana, Tompo, ampio izahay tsy hifidy ny fiatsaram-belatsia sy ny lainga eo anatrehanao, fa hifidy kosa ny fahatahorana masina anao Andriamanitra ray, mba hitondra anay ho amin'ny fahamarinana izany. Ny anaran'i Jesoa, amen. Samy tain'Andriamanitra indray ry havana.